Je peux élever ma voix, tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi oui je sais jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix, tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi oui je sais jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux prouver ma foi, tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je me chancellerai, car sans toi oui je sais jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, mon espérance est grande, car sans toi oui je sais jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi,
manahoana daholo indray rakizy. Arabaina indray tsika rehetrarehetra. Tavaraka eto indray isika hiaraka anaraka fandaharana mahafinaritra marobe. Valy miarabantsika rehetra indray rakizy a, elaela indray zay tsika tsy niaraka ny lalao a, dia hiverina hiaraka ilalao indray tsika androany. Tendrombohitra voalaza ao amin'ny baiboly a, ny kilalao antsika izany hoe mamantatra ny anaran'ny tendrombohitra indray zany tsika amin'ny an'io ity. Ndao ary lalao e! Voalohany ary, teo amin'ny tendrombohitra inona no nijanona ny samby fiaran'ny Noa. Ao amin'ny Genesisy 4:4 no ahitantsika ny anaran'izay tendrombohitra izay. Isa, roa, telo, tendrombohitra Ararata. Mahay be daholo. Faharoa indray izao, anaran'ny tendrombohitra nanomezan'Andriamanitra ny lalàna an'i Mosesy, izany hoe nanomezan'Andriamanitra ny didy folo ao amin'ny Exodosy 7:20. Aingana mijery baiboly daholo aingana dia miaraka amin'ny tenin'ny valy indray tsika rehefa avy eo. Tendrombohitra Sinay. Fahatelo indray izao, inona ny anaran'ilay tendrombohitra nanehoan'i Elia ny tena Andriamanitra marina? Ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:7. Veriko indray mandeha, iza ny anaran'ilay tendrombohitra ny tenenan'i Elia sy nanehoan'i Elia ny tena Andriamanitra marina? Isa, roa, telo, tendrombohitra Karmela. Fahaefatra indray tsika izao, iza indray ary ny anaran'ilay tendrombohitra nitazanan'i Mosesy ny tany nampanantenaina na ny tany Kanaana? Iza ary ny anaran'ilay tendrombohitra? Ao amin'ny Deutéronomie 4:1. Isa, roa, telo, Nebo. Nebo ny anaran'ilay tendrombohitra nitazanan'i Mosesy ny tany Kanaana. Fahadimy indray tsika izao, iza indray ary ny anaran'ilay tendrombohitra nitondrana Abrahama ny Isaka rehefa tao fanatitra izy? Lehilahy zareo mianaka dia nefa tsisy ondry dia Isaka no atao fanatitra. Ao amin'ny Genesisy 2:2 ny anaran'izay tendrombohitra izay. Fa nahita daholo, ao ary raha antsika miteny indray valiny Moria, tendrombohitra Moria. Fahaenina ary izao, taiza indray ary Jesosy no hiakatra ho any an-danitra, izany hoe tendrombohitra taiza ny janonany alohan'izy hiakatra ho any an-danitra? Iza ary ny anaran'izay tendrombohitra izay eo? Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:12 no misy an'ny valiny. Nahita? Mbola misy mijery? Ao ary mijery eo dia avy eo tsika miaraka miteny ny valiny indray a. Nahita daholo? Iza ary? Olive, tendrombohitra Olive. Farany ary ity tendrombohitra iza indray no nandrenan'i Solomona ny tempoly? Ao amin'ny Tantara Faharoa 7:1. Ity tendrombohitra ity miverina satria efa nandalo teo ilay tendrombohitra, ny anaran'ilay tendrombohitra dia izany hoe efa indisy be ho antsika izany. Aingana mijery baiboly aingana daholo. Tantara Faharoa 7:1. Isa, roa, telo, tendrombohitra Moria. Nahay be daholo ny ankizy mahay be daholo moa. Dia manaraka indray tsika ilalao kilalao hafa, dia mino fa manaraka fandaharana foana ny ankizy rehetra dia veloma. Zaché, petit et grincheux, n'a pas d'amis et tant mieux. Ce qu'il veut, ce sont des sous. Il en a déjà beaucoup, il est collecteur d'impôts et travaille à Jéricho. C'est chez lui qu'il faut passer, c'est chez lui qu'il faut payer. Pour César, c'est la sacoche, pour Zaché, c'est dans la poche. Un voleur, je vous le dis, il augmente toujours les prix. Tiens, quel trafic aujourd'hui, autant de monde par ici. C'est que Jésus est venu et il est plutôt connu.
Zachée voudrait bien le voir. Aucune chance, c'est sans espoir, car personne ne veut l'aider. Rien à faire, il est bloqué. Monte sur un arbre en chemin, de là il verra très bien. Il observe Jésus parler et lentement s'approcher. Jésus discute, puis s'arrête, et soudain il lève la tête. « Dis, Zachée, descends de là, j'aimerais manger chez toi. » Zachée n'en croit pas ses yeux, il le reçoit tout joyeux. La foule est vraiment choquée. Quelle honte, oh, quelle idée! Mais Jésus sait ce qu'il fait et que Zachée est mauvais. Justement, il veut l'aider, l'écouter, le rencontrer. Quand il parle, Zachée comprend. « J'ai vraiment été méchant. Jésus, j'ai beaucoup volé, je suis tellement désolé. J'ai souvent changé les prix, je vais rendre ce que j'ai pris. » Jésus dit « Oh, quelle foi, je suis vraiment fier de toi. » Jésus cherche les perdus, c'est pour eux qu'il est venu. Jésus veut me rencontrer, moi qui suis comme Zachée. Il veut habiter chez moi, il veut habiter chez toi. Tena tsara tokoa io andriamantsika io raika izy, ary izany indrindra no antony nanomezana ny zavaboary satria fantany fa mahasoa antsika ireny. Anisan'izany ny rano. Tena ilain'ny vatantsika mantsy ny rano. Ny 80 ka hatramin'ny 520 isan-jato ny vatantsika dia rano avokoa mandrafitra azy. Ny selan'ny vatantsika, ny taovantsika, ny hozatrintsika, ny taolana, reny rehetrarehetra ireny dia sahala amin'ny paosy feno rano raika izy. Tadio koa fa ny vatantsika dia mamoaka rano foana isan'andro. Rehefa miaina tsika mantsy tsy afaka velona raha tsy miaina. Dia isaky ny miaina izany tsika dia mamoaka rano ny vatantsika. Rehefa tsemboka koa tsika dia mamoaka rano ny vatantsika. Rehefa ilay manao maloto any WC iny tsika, na vetiny izany na rano, dia mamoaka rano ny vatantsika. Ary angaza ihany, rehefa ilay mitomany iny koa nge dia mamoaka rano ny vatantsika. Inona avy ary mety ilana ny rano e? Voalohany ny rano dia ilain'ny vatantsika ahafahany mamokatra rà, mitondra ny oksizena any amin'ny taovantsika rehetrarehetra any. Ny faharoa ny rano ihany koa dia ilain'ny vatantsika ahafahany mitazona ny hafanana ho amin'ny antonony. Ary tsy izay ihany nefa, fa ny rano ihany koa dia ampiasain'ny vatantsika hamokarana pipi sy hatsembohana, satria amin'ny alalan'ny reny no hamoahan'ny vatantsika ny maloto rehetra izay tavelany anaty any. Ny vatantsika io anefa raika izy dia tsy afaka mitahiry rano, ka izay no tokony hanomezana azy rano 5 litatra isan'andro. Ka izao ny 1 litatra amin'izany dia avy amin'ny sakafo hohanitsika, fa ny 5 litatra ambiny kosa dia avy amin'ny rano sotrotsika. Izany hoe mila misotro rano 5 litatra isan'andro izany tsika. Firy hoe 5 litatra isan'andro. Ary angaza ihany. Ny rano ihany koa nge dia natao hidiovana raika izy, natao hisasana, androna, hiborosiana nify sy ny sisa. Raha tsy midio mantsy tsika dia mety mamoaka fofona hafahafa, dia mety handosirany namantsika. Mino fa tsisy teo handosirany namany ny ankizy Tsy amin'ny resaka fofona ihany nefa ny olana raha tsy midio isika, fa mety hiteraka aretina eo amin'ny vatantsika mihitsy ny tsy fidiovana. Dikan'izany tokony midio isan'andro tsika. Tsarovy ary raika izy fa ilain'ny vatantsika ny rano, na hosotroana io na hidiovana. Ny vatantsika io mantsy dia tsy afaka miaina mihoatra ny 5 andro raha tsy misy rano. Koa aza tiano ary ny misotro rano dia aza tiano ihany koa ny midio. Alléluia, louange, louange à l'Éternel, Seigneur créateur du ciel et de la terre. Il est bon de chanter la gloire du roi des rois. Mon ami, viens avec moi danser, crier de joie. Alléluia, louange, louange à l'Éternel, Seigneur créateur du ciel et de la terre. Il est bon de chanter la gloire du roi des rois. Mon ami, viens avec moi danser, crier de joie. Miarabantsika rehetra raika izy
Fa indray tafoana amintsika amin'ity fotoana ity. Androantsika dia hiresaka mikasikana zavatra mahagaga anankitelo momba ny biby. Ny voalohany amin'izy ireo dia ny atao hoe hibernation. Inona moa izany atao hoe hibernation izany? Any amin'ny firenena any andafin-dranomasina any dia rehefa tonga ny ririnina dia milatsaka ny ataontsika hoe la neige na ny oram-panala amin'ny teny gasy. Dia mandritra izay fotoana izay rakizy dia tsy misy zava-boary maniry mihitsy dia mintsana daholo ny voankazo dia mampalahelo be fa tsy manana sakafo izany ny biby izay mipetraka any anaty ala. Dia ahoana ary nataon'ireo biby ireo mba hahafahany hiveloma mandritra ny ririnina? Dia tsotra kely ny valiteny mandritra ny vanim-potoana mafana dia manangona sakafo be dia be ireo biby ireo. Dia alohan'ny ilatsahan'ny la neige izany hoe fotoana fohy alohan'ny ririnina dia misakafo be dia be mihoatra ny isan'andro ireo biby ireo. Dia mandritra izay fotoana izay dia mamorona tavy be dia be ny vatany. Dia rehefa milatsaka ny la neige na rehefa tonga ny ririnina dia lasa ireo biby ireo mandeha matory. Dia mandritra ny vanim-potoana ririnina iny dia ilay tavy ny foroniny vatany no hiveloman'ireo biby ireo. Dia rehefa tapitra ny ririnina dia mifoha ny biby ohatrantsika rehefa ilay mifoha avy matory ireny. Dia izay no ahafahan'ny biby any anaty ala any amin'ireny firenena misy la neige ireny mivelona sy misakafo mandritra ny vanim-potoana ririnina na ny vanim-potoana ilatsahan'ny la neige. Dia ny faharoa manarak'izay indray dia hiresaka mikasikana biby anankiray hafa kely tsika. Inona moa mahatonga ny biby hafa kely? Mahay mitsapiteny izy. Izany hoe rehefa marary kibo izy dia fantany hoe inona ny zavatra tokony hoaniko mba ahafahako hiala amin'izay areti-kiboko izay. Dia inona hozy izy nareo izay biby izay raha fantatrareo rakizy? Iza mahafantatra hoe inona izay biby mahay mitsapitena izay? Ny ondry. Ny ondry izany rakizy raha ohatra hoe marary kibo izy dia fantany hoe ry voankazo ry ny tokony hoaniko mba hampasitrana na ry bozaka ry ny tokony hoaniko dia ho sitrana. Dia izay indray mikasika an'iny zavatra mahagaga faharoa momba ny biby iny. Fa ny fahatelo indray rakizy dia ny voay. Ie, ny voay afaka misafidy izy hoe atao lahy na vavy ny zanany. Dia ahoana hozy nareo ny anaovana an'izany? Hitanareo, ny voay tsy mba miteraka ohatrantsika olombelona fa ny voay manatody. Dia ny voay izany satria izy manatody dia mikotrika eny atodiny. Dia mba ahafahany misafidy hoe ty zanako ty atodiko ty atao mivadika lahy na ty atao mivadika vavy. Dia izy no misafidy hoe atao ohatr'izao ny hafanany ty atody ty rehefa kotrehana. Izany hoe izy amin'ilay mikotrika an'ilay atodiny iny misafidy hoe zao ny hafanany ty atodiko ty dia rehefa mivoaka avy ao izy dia lasa voay kely vavy na voay kely lahy. Dia izay indray rakizy mikasika an'izay zavatra mahagaga anankitelo momba ny biby izay. Dia mety mieritreritsika hoe ahoana ny ahaizan'ireny biby ireny ireny zavatra be dia be ireny? Dia tsotra kely ny valiteniny satria Andriamanitra no namorona azy ary Andriamanitra mahay zavatra mahagaga no nanome azy an'izay toetra sy fahaizana mahagaga be dia be izay. Dia izay indray fotoanantsika androany rakizy dia mino fa nahafinaritra antsika nianatra mikasika an'izay zavatra anankitelo izay. Dia amin'ny manaraka indray. Mbola terina indray ny fiarabana amintsika rehetra indray rakizy natratra ity androany ity. Tonga eo amin'ny fandarana zava-miaina indray isika dia hiaraka hijery loha hevitra vaovao indray. Dia izay nampitondrana ny lohateny hoe fahaiza-miaina anatin'ny bus na fiara fitateram-bahoaka ihany koa izany. Ny jerevantsika voalohany aloha dia hoe tika rakizy tokony hoe rehefa miditra anaty bus dia tony dia mipetraka mahitsy tsara eo amin'ilay sezantsika iny. Ka raha hoe mitondra kitapontsika na mitondra poketra dia tsy apetraka eo amin'ilay seza iray satria rehefa hisy olona hiditra izany eo dia lasa mibahana eo ny plasy fa ataontsika eto ambonin'ny fe any. Dia hijerevantsika faharoa indray tsy azo lotolotoina ny fiara fitateram-bahoaka. Mitovy an'ilay lohahevitrintsika tamin'ny heriny any tokony hoe ampirima anatin'ny kitapo na anatin'ny poketra ny fako na ny eo amin'ny fipetrarantsika eo amin'ny seza izany na eo amin'ilay lalana manelanelana anatin'ireny bus ireny. Ny jerevantsika fahatelo indray dia rehefa ohatra ka hoe mihaino hira tsika ao anaty bus dia tokony mametraka écouteur fa tsy avelantsika tatatata be eo daholo dia maheno daholo ny olona rehetra fa mety hanelingelina ny hafa izany dia mety hampahazo aina an-zareo fa
tokony mametraka écouteur tsika dia mba hainoantsika irery ny mozika izay alefantsika na ny video izay alefantsika. No jerevantsika fahaefatra dia tsy memenina ao anaty bus ao. Ndraiky izy tsy memenina fa miandry tsara fotsiny satria mety hoe misy embouteillage kely matetitetika eny indraindray ny chauffeur mahafantatra tsara ny lalana dia mety tsy avy aminy tsinona ny olana mifahataràntsika dia tsy memenina tsika mahasanak'Andriamanitra tsika. Dia no jerevantsika fahadimy farany amin'ity androany ity dia rehefa tonga eny akaikaiky arrêt bus tsika eny amin'ny arrêt tokony ialantsika dia efa tokony vombonina isika mialohan'ny alàna, fa tsy hoe rehefa mijanona mihitsy ilay tômôbilina izay tsika vao mitsangana dia izay vao miala anaty bus, fa rehefa tokony ho fantatsika hoe efa kely sisa tsika dia hiala dia tony dia mitsangana efa mivombonina hiala. Dia izay indray no hevitra niarahantsika tamin'ity androany ity rakizy inoako fa nitondra lesona vaovao indray ho antsika izany sy nitondra fahalalana vaovao indray. Dia tapitra indray ny rakizy ny fiarahantsika amin'ity androany ity dia mametraka amin'ny velony mandram-peona indray. Hope for all the
afaka mahita tovolahy tsara bika montomontona afigadona sady tsy mijadojadona tsy mba rototra nataitra tsy mba hitanao mianjaika fady azy izay lalao sy ireo ratsy izay fanao tena zazalahy tsotra tsy ho hitanao hipololotra tena mahate-hideraka miendrika ho pastera dia izany no avelany mba ho tarafiny ny ivelany vandeha ange tarafina ireo toetran'izay miafina rehefa any am-pianarana dia mitsoaka andaharana mijokojoko mandoka kay manandrana mifoka tapatapaka asikara ka matetika antara dia ilaozana mitsako siligao mafakofako mba hoe entina hanaro tsarona ilay fofona saosarona ianao tsy nahatazana fizao nahita ny hitovazana afakafaka ao mahita afakafaka ao mahita tovavy tena miavaka tsy hitanao mikitakita sady tena tia mivavaka satria na fiteny na fijery eny na fitafy na famindra zarito miafiafy kanefa kanto sy mirindra sady mihaja no manaja tsy mba taitra andretirenty fa na dia mbola bitika aza izy manambaka ny vaventy dia izany no avelany mba ho tarafiny ny ivelany fa andeha ange jokoy ireo toetra izay afeniny ka tarafy sy henoy ny fikalo sy fiteniny izy ilay tafaradro izay mpanesy sy mpifosa tena mampivotofoka mampilefa ny kanosa ny fitaratra amin'izany efa milolany manja ka ilay toetra miafinany dia eo no hita mianjaanja ianao tsy nahamarika fizao nahita no voasarika afakafaka ao mahita afakafaka ao mahita naleko anefa dia nipetraka fa dia tena mahamenatra ary tena hikoizana raha toka ho tohizana fa nivadika ho biby ilay noheverina ho masina ka ilay toetra sarobidy dia indrisy ny etsikasa afakafaka ao mahita zaho kanto tsy mahita fa vazivazy izay voalazako ny an'ny tenako aza tsy hitako ka ny an'ny hafa ve ho tazako amin'izao fiainana izao raha tianao ny azo famonjena dia fantaro aloha ny tenanao ary ny afahanao mamantatra ny tenanao dia ny fibanjinanao an' Jesosy Kristy irery any andao hibanjina an Kristy izaho ianao isika tsirairay avy fa miandry anao izy miandry ahy izy miandry atsika izy tapao ny hevitra ao anio satria anio ny tsara
ala mahita bonjour enao mihitsy ny tedavo misy resaka ataoko aminao zay manko no amin'ny mahalehibe andiako nanao am-piangonana inona ny tianao tongavana tena saika ny tamy mihitsy nazy tonga dia tsotsotrako mihitsy ny avenareo rehefa mahay miasanareo tsy hitako daholo fa rehefa madama rasanatra sour te varidede izy ako moa le sipakely vao vita batisa vao aingana iny ohatra nareo ve tsy mba fantatra tsy mba matsapa ve nareo hoe miena ohatra fianatra ny le membre am-piangonana sa dia hoe efa vita ny adidy dia zay ataony any ataony rehefa vita batisa izy tena mamangimambo raha mihitsy rehefa misy toe-javatra mampalahelo ny akabeazan'izy ireo a lasa tafotoana sy malahelo amin'ny ataon'ny membre hafa ary ny tena enjana dia ty tompona andraikitra ambony ao am-piangonana no matafitoana andry zareo le tompona andraikitra voalohany io ihany fa izy zany membre mba manao zay matafitoana ny membre zany tsy mety any zany lazao anahy tenenako anazy zay mihitsy mahatonga na tsitsitsitsy mihitsy ao am-piangonana fa efa mamembre hatranany any tena tsy mety mihitsy zany adinina aminazy any reny olona tena marina zany lazainao zany lazao anao izy aloha tenenako anazy aleo misy loha tenenako anazy alao aloha zay teny dia avianao amin'ny teny ray mila ampitonina aloha no mananatra olona azonao zany hitanao alohan'ny ananarana olona mila mivavaka ianao aloha hoe ahoana no itenenako amin'ity olo ty ampahendrena sy ampitonina azonao zany arandrasa aloha fa tsy mandratiana very apitry misy mihitsy iny koa mila tenena fa fanaovana défilé de mode ao am-piangonana ao ka anaova idirana tara ivezivezena efa any aminazy any daholo koa membre rehetra rehetra iny koa tena mila tenenina mihitsy koa efa iny ngamba mety amin'atao le lista le mampiamatra membre koa iny tena marina fa iny mihitsy fa no mijerana iny fa tsika efa lamanja be fa mila tenenina iny fa ndao tsika apiteny aloha rasa aloha tena marina ny teneninao fa zao ampitonina sy fahendrena ho any itenenana olona fa tsy ataonao samby dokotra koa izy hitanao rehefa voalaza matio fa 20 inona indray teneniny ao dia hitanao valiny mbola maky aza matio fa valo sao izy nita dia sao izy ny tenenako io andrasandrasa ihany manimba zavatra lasa ihany iny ny olona manaraka an'i Jesosy Kristy dia mila manaraka ny filamatra io avokoa Matteo 18 io ka rehefa mandeha aloha ianao manokana mandeha mananatra an'ilay olona rehefa tsy resinao lahatra aloha zay ianao vao mitady namana hiaraka aminao andeha hananatra anazy misy an'izany ao amin'ny Matteo 20 ao ary tsy mety zany le ataoko le tonga dia miteniteneny masom-bahoaka reny alazanao raha matao ary andrasa fa atonoko manokana izy dia sady tsy amin'izay koa mba afaka manasa vangy tsara ka zao le hoe mifanasa vangy amin'ny olona tsy mety alao nifinao sy miborosy nify ny fanasa vangy ao fa tsy ny olona ny anasano vangy azonao zany dia ampitonina tsy ampahendrena raha mahita koa dia mahita tenenina amin'izany ka indraindray koa any le olona rehefa tenenina mora tsy eno mihitsy eo indrindritsika tanao tanysaiko zavatra ianao hoy zany mantsanao dia hoe ampahalemem-pamany tenenana an'ilay olona ampahalemem-panany tenenana an'ilay olona ampahendrena ampitonina fa tsy mivatravatra sady tsy mitemora ianao nefa tsy mitemafy koa nefany fa tena hoe ampahendrena mila hetotra koa ndraindray arakaraka ny zava-misy raha azoko tsara zany mety le ataoko le za le tonga dia miteniteny masom-bahoaka ty mety tsy mety zany mety mampihetritra membre koa zany mety zany za sy tia vavako mitsontsona sy minantsanantsana loza marina zay arak'izay tenako zay ampahalemem-panahy sady zao raha matorasoary asa fanahy masina manova olona fa tsy le itenenanao vatravatra iny akory ny ampiovana azy tena andriamanitra ataovatambavako ny tena mpitiavana manoko zao fa io va raha mahita fa efa enkena ne reny tenin'olo reny hoe raha matosoary be sermone efa kely sisa dia rasoerina reny koa ne nieritreretiko hoe mba hoe anatsara fiangonana mahatonga nama ao fa io va tena io va fa andao andeha fa za koa mainky ka any antsika fa fa za koa ne mainka mihitsy koa ne za io fa tany zany tena mainky fa tsy ianao ka isaorantsika i soary sy rahalahy mahita amin'izany tantara mahafinaritra
izay rahantsika nandray lesona tamin'ity androany ity zany. Ny fantaniana lehibe mipetraka ao anatin'ity lesona voalohany ity dia ny amin'ny hoe tena misy ve ireo olona nandao ny fiangonana. Rehefa mahita ny W-ny fiangonana feno isika rehetra amin'ny membre sy mpiandraikitra ny fiangonana antsika rehetra, dia indraindray tsika faly ary indraindray tsika toa mahatsiaro hafaliana. Kanefa rehefa tena jerentsika akaiky hoe aiza ra ihanina, nahoana izy ireo tsy tonga, fa nakaiza ihanina, dia mahita isika fa misy raim-pianakaviana, misy renim-pianakaviana, misy vehivavy, misy lehilahy, misy tanora izay toa tsy tazantsika ao amin'ny fiangonana. Misy teboka 5 lehibe izay ho resantsika amin'ity androany ity. Voalohany indrindra dia misy tokosy andiny maro ao amin'ny Baiboly izay milaza mahakasika ny ataontsika hoe fiemorana. Ny teboka faharoa resantsika dia ny amin'ny hoe misy ihany koa ny statistika izay ambara sy voalaza ny fiangonana adventiste mahakasika ny fiemorana. Ary ny teboka manaraka izay ho resantsika dia ny amin'ny hoe inona moa ny fitrangan'ny fiemorana eo amin'ny fiangonana misy atsika, ary manahoana ny fiemorana eo amin'ny tokantranontsika sy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ndao ry roso avy hatrany isika amin'ny lesona ho amin'ity androany ity. Misy tokosy andininy 5 lehibe izay tanisana ao anatin'ny taridalana mahakasika ny fiemorana. Voalohany amin'izany Jakoba 5:9-20 faharoa Abakoka 2:1-7 sy ny 4, ny 7 Hebreo 10:7-7 sy ny 7, ary ny 5 farany dia hitanareo ao amin'ny Tesaloniana 2:2 ary ny 2. Zavatra tiana ho resahana dia izao, tamin'ny andro fahabaibozana dia efa nisy ny fiemorana, efa nisy ny voambolana mahakasika ny fiemorana, ary tamin'izany fotoana izany zany dia efa nampitandrina ny Baiboly fa zavatra tena misy izany fiemorana izany. Ny teboka faharoa, ny statistika fiangonana adventista maneran-tany ihany koa dia manamafy fa zavatra anankiray tena misy amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ity fiemorana ity. Reto misy statistika tsara ho fantatra vitsivitsy. Ny fanambarana zany tamin'ny taona 5 dia voalaza fa 2/5 amin'ny membre fiangonana dia sokajiana ho marisarisa avokoa. 2/5 amin'ny membre ny fiangonana dia sokajiana ho marisarisa avokoa. Tamin'ny taona 3 raha misy membre 10, ny 450 amin'ireo dia sokajiana ho marisarisa, zany hoe ny ampahefany zany. Misy pasteur anankiray izay miandraikitra ny fikambanana ZIA any Australie, izay nilaza tamin'ny taona 8 fa manodidina ny 200,000 ny tanora izay tonga ao am-piangonana dia miala ny fiangonana alohan'ny 15 taonany. Ary araka ny fanambarany statistika maneran-tany ihany tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 5 dia nisy olona mahery ny 5 tapitrisa no vita batisa, kanefa fantaro fa manakaiky ny 2,5 tapitrisa dia mandao ny laharany fiangonana avokoa. Azonareo tohizana ao anatin'ny taridalana izany, ary ahitanareo fa 850 isan-jaton'ny tanorantsika dia toa tsy tamana intsony ao amin'ny fiangonana no ny antony samihafa. 570 isan-jato ihany amin'ny membre fiangonana no manana na mamaky fanahy faminaniana isam-bolana ohatra. 70 isan-jato tsy manana fanahy faminaniana. Zany rehetra zany raha lasa ranabavy isany, ava malala isany, dia samy manambara amintsika rehetra fa zavatra iainantsika ity fiemorana ity. Ary ny antony voalohany mahatonga ny fiemorana dia ny fisiny ireo ataontsika hoe piatsara velatsy, hipokrizia ara-panahy, piatsara velatsy ara-panahy.
azavaiko le izy raha manoloana ny olona anankiray zany de milaza hoe mafinaritra ianao tsara ianao fa rehefa any ambadika any am'tsisy mahita any izy de mana ratsy any olona io fiatsaram-bela tsy ara-panahy izany antony a izany ary ny fisiny io toetra io ao anatin'ny membre ny fiangonana izay manapirofo fa tsy tonga eo amin'ny fibebahana marina izy dia antony ngezabe mahatonga ny fiemorana ary mampirongatra ny fiemorana am'izao vanim-potoana misy atsika izao ao anatin'ny taridalana any de misy antony folo mitarika ny fiemorany membre izay angatahako mba hovakinareo zany taridalana izany zany mahatonga ny foibe ny fiangonantsika tena nametraka rafitra mihitsy hoe andao jerena akaiky ity fitaizana ny membre ny fiangonana ity ny teboka manaraka zao resako atsika de ny fiemorana eo amin'ny fiangonana misy atsika zay antony rehetrarehetra zay zany de reo antony mahatonga ny fiemorana ny toko sy andiny miresaka mahakasika ny fiemorana fa eto indray de resaky tsika eny amin'ny hoe ny fiemorana eo amin'ny fiangonana misy atsika mario tsara fa ny fiemorana eo amin'ny fiangonana anankiray de miankina amin'ny amafy ny fampianarana na tsia sy ny abetsaky ny membre voavangy na tsia ary ny amafy ny firalahiana eo anivon'ny fiangonana anankiray ny tany fiemorana eo amin'ny fiangonana tsiraray zany de manana samy manany azy izy ary samy manana arakaraky ny fiangonana tsiraray avy fa rehefa mafy ny fampianarana mafy ny fifamangina ary tsara ny firalahiana dia kelikely kokoa izay tahany fiemorana izay ka eto zany dia miresaka isika fa tena misy ny fiemorana eo anivon'ny fiangonana tsiraray avy miteboka manaraka resanao anatin'le lesona ihany koa de ny fiemorana eo amin'ny tokantrano ny akamaroany tokantrano am'izao vanim-potoana misy atsika zao dia toa lasa toerana mavesatra sy misy zioga izany tokantrano izany raha toerana tokony ho fangalanaina fanovozana ery avy amin'Andriamanitra ny tokantrano de lasa toerana mavesatra zioga izany tokantrano izany ankehitriny betsaka amin'ny tokantrano no lasa foibe fijerena olona ka ratsy ny zavatra no tena jerena sy avotra eo amin'izany tokantrano izany any ka mitotongana ny tokantrano ary lasa misy fiemorana ny tokantrano miteboka afara no resako atsika rehetra de ny fiemorana eo amin'ny fiainako manokana ny fiainana ara-panahiko manokana raha manao jery todika ny fiainanao ianao de manahoana ny fandrosy ny ara-panahanao manokana raha oharina amin'ny fotoana zay nahavitanao batisa tamin'ny voalohany tsy resy lahatra ve ianao fa tohatra ny memitotongana ny fiainanao ara-panahy ary zara raha manokana fotoana mba iresahana amin'Andriamanitra ianao marina fa izao lesona izao dia efara amin'ny fanontaniana ifanankalozan-kevitra koa ovakitsika ny fanontaniana ifanankalozan-kevitra ary de manasa antsika rehetra mba handray anjara amin'izany fanontaniana ifanankalozan-kevitra izany ka ny zavatra ao ataontsika de ny anitsy ny fiainatsika anitsy ny toe-panahintsika mba ho tonga eo apototry ny azo fijalen'i Kristy isika tsiraray avy de mirary ny fitahin'Andriamanitra ao antsika am'izao lesona voalohany izao Iverina ao ambalanao ao naneninao ka miangavy raisinao tsy hovodany syrehotanatao mangataka ny famelanao nandahoanao Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that Lamb
lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving you. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Ry havana malala,
tiako indray ny zara aminao anty andiny tsoratra masina anankiray ty mba ho vatsy ho anao ho atsika rehetra mandritra ny herinandro. Zao ny vakitsika eo amin'ny Korintiana faharoa toko fahaenina. Korintiana faharoa toko fahaenina dia ny andininy 10. Rehefa nitanisa ny fanandramany manokana ny apôstôly Paoly, izay ho fanandramanao koa zany, ho fanandramantsika, ho fanandraman'ny zanak'Andriamanitra rehetra satria zany ny antony nahatonga azy ho voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra mba hiainantsika ary ho teny fiainana ho antsika ny ty teny ty. Korintiana faharoa toko fahaenina ny andininy 10. Tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Tsy ho tany saitsika ireo toe-javatra maro ny tenenin'ny apôstôly Paoly hoe ny zavatra rehetra dia eo aminy, fa io tapany farany io raha ny fijerin'olombelona ity mpanompon'Andriamanitra ity dia tsy manana n'inona. Inona tokoa moa ny ananany? Olona mpifindra monina, mpanao vakilay, manjaitra ny asany dia mandeha manao asa fitoriana, mitety amam-bolana, amataona mihitsy izy manao vakilay amin'ny toerana anankiray. Vita izay, lasa indray izy mankany amin'ny toerana hafa, sady manao fanaraha-maso ny zavatra vita teo amin'ny toerana nitoriana iny. Izy amin'izany izy mbola mikarakara ireo namany izay manaraka azy, manampy amin'izany asa fitoriana zany. Ary izy nilaza mihitsy fa tsy mba mahavaky tratrana izy eo amin'ny fiangonana zany izy amin'izany asany zany. Dia izao ny fanambarany, toy ny tsy manana na inona kanefa manana ny zavatra rehetra. Inona ny hevitra zany? Angamba koa ianao zao mety mihevitra hoe inona moa zany Andriamanitra no mba hananako amin'ny fiainana? Tsy manana n'inona. Andao vakitsika nge izay voalaza amin'ny Kolosianina toko faharoa, Kolosianina toko faharoa, toko fahatelo azafady. Dia izao ny voalaza amin'ny andininy 1:12. Kolosianina toko fahatelo andininy 1:12. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy na voafora tsy voafora, barbarianina sy kitianina na andevy tsy andevy, fa Kristy no zavatra rehetra amin'ny rehetra. Ravana malala, Kristy no zavatra rehetra. Raha manana an Jesosy ianao dia manana ny zavatra rehetra. Angamba toy ny tsy manana na inona fa manana ny zavatra rehetra. Andaontsika hiara hivavaka mba hahatonga an Jesosy ho tena ho atsika raha mandray azy isika. Nomen'Andriamanitra ho atsika mantsy izy, nomen'Andriamanitra, nomeny ilay zanany lahatokana. Dia engaviako ianao mba handray azy, andao hoentsika mibavaka. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay no nanomezanao anay an Jesosy, dia mba ho zavatra rehetra ho anay tokoa anay Jesosy. Tsy angetaeta na inona intsony, tsy hananjava mahory intsony, satria manana azy ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ilay loha ranony fahatsarana rehetra. Angatahako manokana ianao mba hitahy ny mpiaino izay manaraka an'izao fandarana izao. Angamba mety misy zavatra mba nirin'ny fony teto amin'ity fiainana ity, kanefa aoka mba ho Jesosy Andriamanitra no zavatra rehetra aminy. Ary fantatro fa hanatanteraka an'izany ianao, ny fanahinao masina hitoetra ao aminay rehetra, ao amin'ny mpiaino rehetra, dia ho tsapanay tokoa fa manana ny zavatra rehetra izay. Ka raha nomboka herinandro vaovao izahay, dia mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao anie ny fiainanay. Tanonanay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.